Hoy izao, inty aho tonga ao amin'ny ronam-boko no nandratanahy. Ny anao sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Salamo 119:7. Ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tonga teto an-tany Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ivery. Kanefa miaraka amin'izay koa dia naka ny toeran'olombelona mpanoty izy mba hanome ohatra ho antsika olombelona. Tsy hoe tonga teto dia Jesosy Kristy dia tsy mitovy amintsika izy amin'ny maha olombelona antsika, nona sy ny avy-zanana sy sisa tsia, fa tena naka ny toerantsika olombelona izy mba hanome ohatra ho antsika ny amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Izay milaza sy manam-porofo zany fa azontsika atao ny mitandrina sy ny mankatoa izany didin'Andriamanitra izany. Jesosy dia milaza ao amin'ny Matthieu 7:7-7:30 mamitina ny didy folo dia ny hoe tiava ny Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao: tiava namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Noporofoin' Jesosy teto an-tany ilay havana malala fa azo atao ny mitandrina ny lalàna na ny didin'Andriamanitra izany. Ary namafisin' Jesosy izany fanazavana izany ao amin'ny Jaona 5:10 dia zao ny voalazany ten'Andriamanitra ho vakintsika. Dia hoy izy hoe: raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Jereo tsara fa misy modely zay omeny Jesosy hoe tahaka nitandremako ny didiny raiko dia ianareo koa mila mitandrina ny didiko ary mitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny nitoerako ihany koa tamin'ny fitiavany raiko. Ry havana malala, Kristy no modely ho antsika ary izany no fenitra apetraky Andriamanitra ho an'ny kristianina dia ny fanahafana an Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana nefa no mety atanteraka izany fenitra ambony izany? Ho vitantsika hoe ny manatanteraka izany dia ny fanahafana an Jesosy Kristy, ohatra ny amin'izany ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Dia zao ara no voalaza amin'ny firaisana amin'ny Kristy no ahafahan'ny olombelona mpanota sy lavo mampifanaraka ny fiainany amin'ny fitsipikelin'andro. Amin'ny firaisana amin'ny Kristy ozy izy. Ary amafisin' Jesosy zany ao amin'ny Jaona 5:10 ihany dia vakintsika ny 5:5 dia zao no lazain' Jesosy hoe: izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy. Ao amin'ny baiboly dika teny ombonina eto Madagasikara dia nilazana azy tena mahafinaritra dia ozy izy dia zao nilazany hoe: izao ny voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko hatrany ary izaho ao aminy dia mamokatra be izy. Ry havana malala, ny tsy ambaratelo ny amin'ny ny hoe fanafana an Jesosy Kristy, ny tsy ambaratelo ihany koa ny amin'ny ahafahantsika mitandrina ny didin'Andriamanitra dia voalazan'ny Jesosy: izay miray amiko hatrany ka izaho aminy dia mamoa be izy. Firaisana amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny faniriako amin'ity andro anio ity dia anana firaisana amin'ny Jesosy Kristy mandrakarivany ianao. Andeha hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro, misaotra hono ny amin'ny afatra, misaotra hono ny amin'ny Jesosy Kristy izay nanome modely, nanome ohatra ho anay ny amin'ny fankatoavana ny didinao. Ilainay ihany koa ny mitandrina izany didinao izany Jesosy. Kanefa raha
amin'ny mahazahay anay dia tsy vitanay ny mitandrina izany, fa misaotra anao zay Jesosy, fa ianao zay efa nitandrina zany didy izany dia afaka manampy anay ihany koa hitandrina izany amin'ny alalan'ny firaisanay aminao. Koa ampio azy zay tsirairay avy mba anana fiainana tafaray aminao hatrany, dia ho tanteraka aminay ny fenitra zay napetraka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.